Faly mitsidika ny tokantranotsika indray tompo klasy tompoko vavy amin'izao antoandro ny zoma zay manondro fa 13 ny volana avril taona 2024 izao ampanajana no anasanatsika rehetra anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao antsika amin'ny ity androany ity. Olona 13 nouveau tazona eny amin'ny CSB Tanambasoatema voalaza fa voapoizina tamin'ny finanana filao. Ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana nanao fanakalozan-kefitra amin'ny fanatsarana ny fifidianana ho avy izao ny tompona andraikitra teto ataptanana ny Mahajanga. Tazomoka nanao fanentanana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ny tompona andraikitra ny fahasalamana eto amintsika mba afahana misoroka ny tazomoka. Ny fomba fitantanana ny commune androany no amaliny ben'ny tanàna ireo fanontaniana tsy maintsy valiny mikasika ny fitantanana ny commune ambonivohitra Mahajanga. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasatsika rehetra araky ny fanambara teo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny ity andro ny zoma fa 13 ny volana aprila taona 2024 eto amin'ny radionakay araky ny hitatsika ny songadina tao anatin'ny lohatenim-baovao zay nomenatsika teo fa dia nisy ny trangana fanapozinana ara-tsakafo zay nisy eo teto Mahajanga indray tamin'ity androany ity ka dia eny amin'ny CSB eny Tanambasoatema no ahitana ireo olona ireo zay voalaza fa no ny finanana ny azan-dranomasina na ny trondro no nahatonga n'izay fanapozinana ara-tsakafo izay nanatona tena toerana sitraka raharin-jatovo nanontany ny tena zava-misy marina sy nanao ny fanadihadiana ihany koa mikasika n'ity vaovao iray ity. Olona miisa 13 ao anatin'ny fianakaviana iray no marary noho ny fihinanana trondro antsoina hoe angordokely ndranomasina ao amin'ny CSB 2 Tanambasoatema amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia nividy trondro teo amin'ny pompe be ireto fianakaviana ireto tamin'ny andro ny omaly izay natao laoka tamin'ny andro ny omaly ariva hatrany. Dia loko natao saosy tsara dia natao laoka amin'ny alina. Ambary alina tamin'ny 7 alina dia tamin'ny 8 dia efa nalemy. Manamafy hatrany izao zavatra mitranga izao eny an-toerana ny tompona andraikitra ao amin'ny CSB 2 ary mitondra fanentanana ihany ho an'ireo olona rehetra avoakasika izany ao anatin'ny fokotany ny Sotema. Natondra narary zany maly ariva zany reo nividy trondro. I trondro-dranomasina Amborodo madinika zany. Nefa zany ny tena matetika nanontaniana tsara hoe tsy takolakola ve satria le takolakola io no tena matetika mahavony io amin'ny saison ohatran'izao mois d'avril manala ny fahavaratra sy maintany zao mihitsy fisehoan'le izy. Isa-taona ty aminay ty Ambomandamina ty mihinana le alga le takolakola io dia iny amizay manao intoxication ohatran'io alga io zany alga ratsy zany mitondra virus microbe dia iny no hoanin'le olona dia marary ohatran'io amizay le olona isa-taona io. Dia tamin'ity indray mitoraka ty dia Amborodon-dranomasina indray le izy fa tsy takolakola iray. Tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana dia voalaza fa efa nandalo taony eo anivon'ny Fobe miajijy ny arena anaty rano asi ny jono nijery akaiky izao zavatra izao. Ny afatra dia tokony angalaonina zany ny tsirairay mialoha ny vidianana anireny trondro zay amidy eny an-tsena ireny isoroana ny loza mety iseho tahaka niny teny amin'ny fokotany ny Tanambasoatema araky ny fanadihadiana zay niarantsika tamin'ny mpanao gazety sitraka raharin-jatovo teo fa eo amin'ny tontolon'ny fifidianana kosa indray tonga eto Mahajanga migadina eto Mahajanga ny filoha lefitry ny vaomera maleo tena misahana ny resaka fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eny amin'ny bloc administratif no iona-ny ity tompona andraikitra eo anivon'ny CENI ity amin'ireo ratsamangaika rehetra
miaraka amin'izany seni eto Madagasikara izany mazava ho azy fa dia niresaka fifidianana no horesahana mandritry nyty fionana ity ao amin'ny bloc administratif ao misy ny fifampidiniana zay atao miaraka amin'ireo ratsamangaika ireo andiniana ny fifidianana ekeny rehetra eto Madagasikara zay ho tanterahina atsoatsy toy izao ny zava-nisy teny amin'ny bloc administratif mifanakalo hevitra amin'ireto olona mpiara-miombonantoka sy rantsamangaika ary ireto vahoaka ireto ny filoha levitry ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ato amin'ny efitrano malalaka bloc administratif no anaovana ny fifampidiniana ny zoma 13 aprily ho an'ny seni moa dia efa napetraka io fomba fiasa hatramin'izay ny mangarahary tsy manao zavatra ny seni ka tsy fampiresahana amitsika ary rehefa vita koa le zavatra natao dia tsy maintsy ny fampiresaka amitsika ihany hoe inona ny fanakianana inona ny tsy nety teo mba harentsika ndray amin'ny manaraka zay ny atokavana eto zany zao ny hoe ilaza aminareo zahay hoe zao ny zavatra natao ny seni ny vita dia eo anao fanakiana tsy mety iny fa zao ny tokony nanaovana azy zao ny tokony nanaovana azy dia manome tokony anao zay fa ho raisinay zay fanakianan'izay ary hanatsaratsika ny ho avy ilaza aminareo eto koa zahay androany hoe zao ny zavatra hoe izahany seni ho atao ho avy ndray zany dia eo ndray nareo iteny hoe tsy mety zay senia raha zay ny ataonareo ikorotana atsika raha zay ny ataonareo tsy lamina fifidianana fa izao ny sosokevitra zao ny mapety azy zao ny mapety azy dia mbola manome tokony anareo zay fa ho raisina koa zay satria ny fifidianana dia raha-bahoaka io fifidianana io no iankina no avy ny firenena satria rehefa milamina ara-dalàna azo antoka andraisany rehetra anjara mangarahara le fifidianana dia hanome vokatra ho ekeny rehetra ka rehefa ekeny rehetra ny voka-pifidianana dia mametraka fitondram-panjakana maro toerana raha ohatra ka tsy totosa ny fifidianana na ikorontana ny fanaovana ny fifidianana dia ho latsakankady ny firenentsika sy ny ho avy ny taranaka faramandimby hoy ny filoha lefitry ny seni manana andraikitra lehibe noho izany isika rehetra ny amin'ny ho avy ny firenena manoloanan'izay anefa dia manana safidy telo isika safidy voalohany ananantsika dia ny miroso amin'ny fifidianana manatanteraka ny voalazany lalam-pandrena izay milaza fa ny 5 ny volana janoary no tapitra ny fehim-pitoam-piasan'ny filoham-pirenena ary tokony hisy ny fifandimpiasam-pahefana ara-demokratika zay ny voalazany lalàna 5 taona ny fehim-pitoam-piasana ho tapitra eo amin'ny 5 ny volana janoary 2024 raha araka ny lalàna ny tany republikanina zany dia tokony hisy filoham-pirenena aorian'izay zay ny safidy voalohany manaraka ny voalazany lalàna lalam-panorenana mandeha makany amin'ny fifidianana hamoaka ny safidy-bahoaka marina ka hisian'ny fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika tsy mihoatra ny manda zay voalazany lalam-panorenana zay safidy voalohany safidy faharoa hoe mbola misy zavatra tsy milamina zao tsy mety io aleo aloha ifampidinika atsika aleo aloha hovaina ny lalàna aleo aloha hovaina ny lalam-pandrena aleo aloha asina forum aleo aloha asina accord politique aleo isy transition dia tsy maninona na amin'ny 2019 fa milamina tsara atsika amin'ny 2020 zay vao ataon'ny fifidianana safidy faharoa zay safidy fahatelo tsy izy tsonjo akorotana andaontsika hidina an-dalambe arotana dia zay avy eo dia eo tsika mahita izy zay tohiny eo fa tsy mety fotsiny zay ny safidy fahatelo ka asa ho an'ny seni zany dia zahay dia nomena mission andraikitra ka le andraikitra nomenanay zay dia mifanandrify amin'ilay safidy voalohany
mikatona amin'ny fadimambinifolo ny volana aprila izao ny lisy mpifidianana eto Madagasikara. Misy ny etsika ho fanamariana izany zay atao eto Mahajanga. Ireo zay tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana dia tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra zay efa ndimby eto Madagasikara ary tsy afaka mirotsaka ho fidiana ihany koa. Nolazain'ny filoha levitry ny seni fa mbola ny lalam-pifidianana zay nisy teo aloha izao arahina izao fa mbola tsy miatra ny lalam-pifidianana vaovao. Mbola misy ny procédure maro zay tsy maintsy arahina vao azo ampiarina iny lalam-pifidianana iny. Marina fa manana bureau fandantsaham-bato 774 alina isika eto Madagasikara amin'izao. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mirongatra ny aretina azo avy amin'ny tazomoka amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy eto amintsika betsaka ireo olona zay atratra n'izany aretina azo avy amin'ny tazomoka izany. Manoanan'izay indrindra tsy mitazapotsiny ny eo anivon'ny sampandraraparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny fa misy avy hatrany ny afatra sy ny fepetra noraisina ihany koa isorohana n'izany aretina tazomoka izany eto Mahajanga. Sitraka rarin-jatovo. Mbola maro ireo olona maty ny tazomoka na ny tazomahery raha ho antsika ato anatin'ny faritry Boeny amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany nomeny taleparitra miadijy ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritry Boeny. Avao tsy ela akory zay nisy n'ilay trangana lehilahy iray izay maty ny tazomahery na tazomoka teny amin'ny hôpitaly Pezaga Androvo. Manoloana izay indrindra dia misy ny ezaka izay ataony ao anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka isorohana izay fitombony isa izay. Manentana antsika vahoaka ny Mahajanga zany Boeny ray manontolo moa fa tsy Mahajanga rery fa midina ny fotony zao ny mpiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra ny fahasalamana amin'ny district anankidimy Soalala, Mitsinjo, Mahajanga faharoa, Marivoay sy Ambatoboeny fa midina ny fotony ireo olona ireo manao fanisana ny vahoaka ny mponina mba ahafahana miatrika sahady ilay fizarana lay faobe misy odimoka maharitra ho an'ny ireo district anankidimy ireo. Marina fa izay voasoratra anarana ao anatin'ilay fanisana ihany no mahazo. Raha ny fantatra dia isaky ny 3 taona no mizara ity lay misy domoka ity ao anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka. Amin'ity indray mitoraka ity kosa dia tsy mahazo isika eto amin'ny district ny Mahajanga voalohany noho ny antony maro samihafa. Fa amin'ity indray mitoraka ity izay atao amin'ny volana aogositra ho avy izao eto amin'ny faritry Boeny dia Mahajanga voalohany tsy mahazo. Inona ny antony? Amin'ny araky ny fanadiadiana sy ny tahanisa salanisa azo amin'ny olona maty ny tazomoka dia sy voan'ny aretina tazomoka dia afa no paikady apetraka ho an'ny Mahajanga voalohany. Noho izany dia manentana ny vahoaka rehetra ato anatin'ny faritry Boeny ny taleparitra miadijy ny fahasalamam-bahoaka mba hampiasa ireny lay misy domoka ireny fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fahasalamana. Misy ny filazana manjo zay voaray eto ampelantanana amin'izao fotoana izao amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy namana fa ny ava malalanay tonga laza André Etienne di Tsako na itinty zay joueur tao amin'ny Siba sy docker tany amin'ny port dia nodimandro malalaka misy 12 ny volana april teo amin'ny fa 50 taonany. Ny razana dia Yareta Tory ao an-tranony ao amin'ny mamany Kokola ao Andovindro koa ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra koa ity no solon'ny fampandrenesana hoy ny vadiny sy ny zanany ireo raitapo aminy ary ny fianakaviana rehetra. Aratsika manaraka zao ihany koa ny filazana zay efa vonona ao amin'ny teknisianina ambadika. Avis d'appel d'offres. GSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soalal. Veuillez retirer les cahiers de charges à partir de 4 avril 2018 auprès du bureau GSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Nia Majura B, ou par email à lantoarsoufandanirin@mg.gsc.com en copie
eric.rakotoarnivo@mg.jsi.com. efa nalefa teto amin'ny vaovaony radio telenaka nisy fotoana ny vaovao mikasika nilay tetezana ao anatin'ny fokotanin'ny mangarivotra zay miakatra makeny amin'iny bloc administratif iny nisy ny fahasimbany ity tetezana ity potika tanteraka izany tetezana mampitoy ny ao amin'ny fokotanin'ny mangarivotra sy ny eny amin'ny bloc administratif izany taorian'izay dia niezaka ny nitady ireo mpiara-miombona antoka ny ao anivo ny fokotanin'ny mangarivotra zay tariny lehibe ny fokotany ny amin'ny mba isi ny fanamboarana sy fanatsarana anyity tetezana ity ankehitriny de efa mirosa ao anatin'ny fanaovana ny asa efatra amin'ny 5 ny volana martsa iteo ireo olona zay misahana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa aiza hoe zary ny fizotrany zava-misy amin'izao fotoana izao fanatsarana ny tetezana miakatra eny amin'ny bloc administratif eto amin'ny fokotanin'ny mangarivotra efa ny 70 isanjato ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao tamin'ny fotoana nandalovana teto an-toerana natao raro vato avokoa ny sisiny rehetra amin'ny ity tetezana ity mba hampatanjaka azy zany hoe vita beton avokoa ny sisiny amin'ity tetezana ity amin'izao fotoana izao fandinika teo zany zay tamin'ny tany any départ amboloany mihitsy de hoe aletika 80 midina aloha izy vatotelo milatsaka zany de 90 ny épaisseur amin'ny vatotelo milahatra de miakatra eo amin'ny vato fahatelo zao izy zao eo ndray izy zao fa manomboka vato roa de atao amin'ny farany ambony ato zany izy maty ray de zay ny azahoana an'le pante 80 iny zany mba mahazo afoy tsara le mur de soutènement zany de inona ny mety ho tombon'izay ho an'le fotodrafitrasa ny fahatezany sy ny amafiny zany azo antoka tsara mihitsy zany satria malalana ampiasain'ny vahoaka anazy zany de mila mafy sady maharitra efa tsy le asa vetivety de ravana reny nanomboka ny 5 ny volana martsa teo no nanaovana n'izany asa fanatsarana ny tetezana eto amin'ny fokotany ny mangarivotra izany mety mbola maharitra herinandro vitsivitsy ny asa atao eto olona enina ry zareo no miandraikitra ny fanatsarana sy ny fanamboarana ny ty tetezana eto amin'ny fokotany ny mangarivotra ity raha ny fanazavana voaray misy ihany koa ny etsika zay karakaraina avy eo anivo ny sampandraraparitry ny tontolo iainana eto mahajanga amin'izao fotoana izao any amin'iny commune ny Tsaramandroso any amin'ny districtny Ambatoboeny iny reny no nametrahana n'ilay fotodrafitrasa sekoly izy io zay amolavolana ireo mpianatra eo amin'ny fiarovana ny resaka tontolo iainana eto amintsika tena toerana Aldora Kotorlala mitaritra ny fanadiadiana mikasika n'izany zava-misy zany napetraka ao amin'ny commune Tsaramandroso district ny Ambatoboeny ny sekoly fototra amolavola ireo mpianatra hiaro ny tontolo iainana manomboka eny fotony tandindindoza tanteraka mantsy ankehitriny ny tontolo iainana eto amintsika ka izay no natonga ny ministera ny tontolo iainana haivoary arinial sy ny mpiara-miasa aminy nametraka ity sekoly ity eo anivon'ny tontolo iainantsika dia zavatra mahagaga ny avy any ivelany ny zavatra hitany aty amintsika ary mahasarika azy tokoa ijery an'izany arem-pirenentsika izany satria isika malagasy irery ihany ny manana an'izany izany rehetra zany dia hitantsika ao anatin'ny ala any anatin'ny ala any ny ahitanan'ireo zavatsoa ny zavamaniry ny biby maro samihafa ka androany moa isika dia resaka ala ny resana dia manamafy ny voalazany ireo tompona ndraiky mpanjakana tsirairay izay nyteny teo alohany tenako amin'ny mahazava-dehibe ny fiarovana an'izany ala izany ny ala iarahantsika mahafantatra fa manana andraikitra lehibe eo amin'ny fandrindrana mba halavorary ny toetrandrotsika ary ireo zava-mananaina rehetra ao anatiny tafiditra ao anatin'izany isika olombelona teny anteorana ny misitry ny tontolo iainana haivoary arinial niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny tompona ndraiky mpanjakana atao anatin'ny faritry boeny sy ny distrika ny Ambatoboeny ary ireo tompona ndraikitra eo anivo ny commune Tsaramandroso ny andro ny zoma fa 9 ny volana aprily lasa teo
nanatanteraka fitokanana io efitrano fianarana vaovao io. Indray mba vavetivety ny zava-misy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga araky ny fantatra moa dia amin'ity androny zoma ity no nanaovana n'ilay fivorina tsy ara-potoana ao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ao zay nataon'ireo mpanolotsaina munisipaly miaraka amin'ny ben'ny tanànany Mahajanga. Misy an'ilay fanontaniana maromaro vitsivitsy zay napetraka amin'ity tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity. Raha ny vaovao voaray eny an-toerana zany amin'izao ora sy fotoana iresana izao dia efa nisy ny fitondrana fanazavana zay nataon'ny ben'ny tanànany Mahajanga manoloana andreo mpanolotsaina munisipaly ireo am'izao fotoana izao ka dia miatrika ny antsoina hoe fiovoriana zay mikady trano tsy azo atrehan'izaniza afa-tsy ireo mpanolotsaina sy ny ben'ny tanàna ny eny an-toerana am'izao ora sy fotoana zay iresantsika izao. Zavatra misy ihany koa dia naparitaky ny mpitandron'ny filaminana avokoa ny olona rehetra zay miodiody manodidina n'ity commune Ambonivohitra Mahajanga ity sy ny tao anatiny zay niatrika n'izany fiovoriana izany mba hisorohana ny korontana zay mety iseho. Fanapahan-kevitra avy eo anivon'ny CRGN ny Mahajanga moa eo anivon'ny gendarmerie-pirenena zay rehetra izay arahantsika eto ihany ny mety toy ny zava-misy eo anivon'ny commune fa toy izatsika ny vaovao mandreva iny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao zany amin'ity androany ity zareo avy eo anivon'ny fizama ahitana ny filoha lefitra Ramatoa Olga ato ankavanana ato ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Jean Baptiste. Miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao. Faly miaraba atsika rehetra zay manaraka ny fampahalalam-baovao. Faly miaraba ihany koa nareo eto amin'ny technicien ato amin'ny RTN. Manakambara atsika mikasika ny fikambanana fizama misy ny programme zay efa antombotra tokoa am'izao fotoana zao tsara ho fantatr'ireo mpikambana zay misy eto Mahajanga sy ireo zay mbola mieritreritra ihany koa ny hiditra ho mpikambana ao anatiny izany fizama izany. Azavaina tsotsotra aloha hoe inona marina moa le fizama président? Ny fanalavana ny atao hoe fizama dia fikambanana zanaka peleza amin'ny tanàna monina eto Mahajanga zay vao mifaritra Betsiboka io. Efa firotoana zay ny nisy teto amitsika. Efa naharitra ihany satria efa tamin'ny 96 noho ny foronan'ny io fa zao zany vao nitenany indreny ny tantanazy ankehitriny. Eny ary manakambara ianareo ny fandaram-potoana ary aiza ho aiza atsika inona ny etsika zay ho tanterahana eto Mahajanga. Ny zava-dehibe zany dia ampahafantarina fa ny olona rehetra zay avao amin'ny district Mevatanana dia tokony hiditra amin'ny fikambana io zay zany ny tanany malokana. Faharoa am'izao vaovaon'ny taona zao dia mana ny etsika ny fikambana dia ny fampiarabana ny taona zay ataony atsoaty any amin'ny fahavalom-biroapolo ny volana janoary ity ka zay fahavalom-biroapolo ny volana avrily ity ka zay zany no anentanany andreo mpikambana rehetra na ny tsy mpikambana ary dia atsonay ho tonga hamonjy ny fivorina zay ho ataonay ao amin'ny EPP fifio rapitso asabotsy amin'ny telo ka zay zany no entanay hoe mba ho tonga ao amin'ny toerana afa fivorina zany ao dia manasa ny rehetra zay afaka hamonjy izany dia mo vice président mety anoe ny andinidiny momba izany fikambana izany sy amosposy ihany koa sotra tompoko. Eny tompoko eto ihany koa nao Ramatoa filoha lefitra eo anivon'ity fikambanana fizama ity inona ny fipetra takina ho an'ireo zay mieritreritra ny hiditra anatevin-daharana ho an'izay olona mpanaraka atsika. Ya misaotra anao ombako manana moa ny fiarabana efa nataony Andriamatoa filoha teo momba ny fikambanana fizama moa dia araka ny teneniny teo hoe fikambanany zanaka Mahevatanana zay mitady ravinahitra aty amin'ny faritra Boeny zany zany hoe Mahevatanana voatonony Mahevatanana moa zany dia renivohiparitry ny faritra Betsiboka kanefany mahana commune maro be izy ireo ka zay indrindra mahatonga anay zany tonga eto anetana ny faritra
manomboka any amin'ny RN4 iny manomboka any Amatsinjo ambony ka hatraty amin'ny croisement Bivilany dia ao anatin'ny faritra Betsiboka daholo izany ao nareo ao amin'ny Mangabe ohatr'izany koa ny district any Kandreo dia ao amin'ny faritra Betsiboka daholo moa zany koa eto zay dia manentana atsika rehetrarehetra eto amin'ny faritra Boeny zany zay mila ravinahitra aty zany de misy tokoa zany fikambanana fizama zay araka ny tenin'ny président eo de fa ela tokoa zany nitsanganana izy io koa mitona atsika le retsy andao hitambatra zay mitambatra ho no vato fa zay misaraka kosa fasika ary araka ny voalaza teo koa de izy zany ny fety ohatrany hoe firabana tratry ny taona zay ho ataontsika ka amin'ny rapitso sabotsy 14 avril de izy fivorina zay atao ary amin'ny fiofio ary amin'ny EPP zany de mitonga avany daholo tsika ao moa ny efa mpikambana ao koa zany zay maniry hiditra ary zay koa zany de mitona mahitsy mitona-tsika rehetra le retsy tongava fa mahafinaritra ny ao amin'ny fikambanana efa fireo zao nareo no ao anatiny izy ty zay zany ao anatiny io de eo amin'ny zato mahery eo eny ary ny anampiny président zay sy amintinana ihany koa ndresadresaka zay ny fanaovana teo to miampy ny fanentanana ho an'ny mpanaraka ny vaovao ny fanampina angamba de fantatsika fa ny famonjena fivorina tsy resaka hoe fivorina ihany fa be de be ny zavatra ataontsika satria araka amin'ny maha sosialy azy zay de misy tanjona be ny fifakazahoana sy fakatiavana no tanjonao ohatran'ireny zao atsika namboly azo mahana toerana manokana mihitsy zany zay fizama any amin'ny Marogo toerana zay mifaritana hoe kolokoloanay de fa mahatratra any amin'ny 3 metatra ny avon'le azo volenay de io raha ny maso kolokoloana vaina sy fina tatamotro hatraintrany de rehefa misy maty de sosoanay ka ny ataonay zany de tsy hoe fivorina resaka fikambana paty ihany izy io fa fikambana tena hoe mba hifanarasarana sy fifampitsinjovana tia tany lavitra zany hoe zany resaka social no tena tsy miditra amin'ny raharaha politika tsy miditra amin'ny raharaha politika na ara-pinoana io fa de raha resaka social ihany eny ary I ramatoa filoha lefitry ny fikambanana ny amezanao ny resadresaka de ny fanentanana ihany koa ho an'ny mpanaraka ny vaovao antsika re ya araka ny volaza teo izy io moa zany de fitsonjovana antsika tokoa amin'ny resaka ara-sosialy zany moa de hitatsika atsika tsy maina fa lena ao no afaliana ao ny fahoriana ka tsara antsika raha ty amin'ny aty mitady ravinahitra aty zany tsara mba mirahina zany ka manentana zany manentana atsika rehetra zany aty zay mitady ravinahitra aty amin'ny faritra Boina aty de mba ikambana ao amin'io fizama io tsy natokana ho an'ny maevatanana reny vohitra ihany le izy na de hoe zanaky maevatanana ary fa efa voalazako teo hoe amin'ny RN4 iny manomboka any Amatsinjo ka hatrany amin'ny croisement Bivilany ao koa zany district any Kandreo nareo Mazoma Betaimboy ny Bimikotra rehetrarehetra ny commune manodidina rehetra de manentana atsika rehetra mihitsy zany mba ikambana ao amin'ny fikambanana fizama ary de mbola averiko ety ihany fa rapitso zany misy fivorimbe amin'ny 3 ora ao amin'ny fifio ao amin'ny EPP fifio zany ny fivorina no atao ka mitongava ny maro tsika tompoko fa voafehy zay fa de matoky mifatongavatsika rehetra sotra indrindra tompoko eny ary ankasitrana ianareo avy ao amin'ny fikambanany zanaky maheva tanàna eto Mahajanga ny amin'izay fanazavana ny mikasika ny fikambanana fa indrindra ny programme ho an'ny rapitso zany ao amin'ny EPP fiofio fivorina izy io manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fikambanana zanaky maheva tanàna rehetra ho andreo zay mietretra ny hiditra io mpikambana ihany koa afaka manotrona nyty fivorina ity tsy aivina ihany fa ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Jean Baptiste ato akavanako ato sy Ramatoa filoha lefitra Ramatoa Olga zay filoha lefitra ny fikambanana fizama eto Mahajanga mirary sotompoko tozatsika ny vaovao samy maneho ny heviny ara-politika amin'izao fotoana izao ny tsirairay indrindra fa ao anatin'ny ity akatoky ny fifidianana ity misy famotinana ny vaovao zay zava-nisy teto amin'ny firenena ihany koa hoentiny ho ilira no menjanahary araka izao fanazavana izao
efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanehoan-kevitra ara-politika ataon'ireo mpanao politika mpikaramanady. Efa maro ny nanao ny fanehoan-kevitra ary tsy vitsy ny mbola anatanteraka izany. Zon'olom-pirenena tsirairay ny manao ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba fahitany, ny fomba fitondrana ny fireneny sy ny zavatra misy amin'ny firenena iray. Mipetraka nefa ny fanontaniana amin'izao fotoana izao. Tena tombontsoam-pirenena marina ve no tadiaviny ireo mpikaramanady ara-politika ireo, ary tena mahitsy ve izy ireo, ary manaja ny soatoavina maha-malagasy ve ireo mpanao politika ireo. Anisany tonga ny firenena malagasy any amin'ny lavaka tsy tanoanohatra amin'izay ny fanehoan-kevitra mitarika korontana tahaka ny nisy tamin'ny taona 2024. Malagasy maro no maty ary maro ihany koa ny vero asa tamin'izany fotoana izany. Ny totongana ny ekonomia malagasy ary tsy mbola tafarina hatramin'izao fotoana izao. Anisany manam-pirofo izany ity horonan-tsary izay mipetraka ho tantara ho an'ny tantaram-pirenena malagasy ity. Tonga ihany koa ny taona 2024 mbola ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpanao politika mpikaramanady ihany no natonga ny Madagasikara latsaka tao anatin'ny krizy. Tamin'ny taona 2024 raha latsaka ary olona maro no very asa tamin'ny fotoana io. Manam-pirofo izany ihany koa ny horonan-tsary izay tsy afaka fafana mitantara ny zavatra nisy tamin'ny taona 2024. Mipetraka ny fanontaniana izay ny mpanao politika izay nitarika ny grevy sy fitarihana ny vahoaka tamin'ny fotoana 2024 sy 2024 io. Tokony andray lesona amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy mbola lina amin'ny fitarihana ny grevy na ny korontana eto amintsika izay tsy nahitana tombontsoa hatramin'izay sa efa hijery ny hoaviny ireo taranaka faramandimby. Ho an'ny tsirairay no safidy fa indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Filazana manjo averinantsika vakina vetivety amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy namana fa ny ava-malalanay tonga laza André Etienne di tsako na itinty izay joueur tao amin'ny Siba sy docker tany amin'ny Port dia nodimandro omaly alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana Aprila teo amin'ny fahadimapolo taonany. Ny razana dia heretatory ao an-tranony ao amin'ny mamany Kokola ao Andovinjo. Koa ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Koa ity ny solo ny fampandrenesana hoy ny vadiny sy ny zanany ireo ray tampo aminy sy ny fianakaviana rehetra. Misy any koa ny filazana izay avoray amin'ity antoandro ity ao amin'ny teknisiana ambadika ao alefantsika vetivety. Avis d'appel d'offres. JSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soualal. Veuillez retirer les cahiers de charges à partir de 4 avril 2018 auprès du bureau JSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Niave la Majunga B, ou par email à lantoarsoufandanirin@mg.jsc.com. En copie, Eric rakoutoirniv@mg.jsc.com.
averina ihany fa dia mafampana ny raharaha misy eo anivon'ny commune ambony vohitry Mahajanga amin'izao fotoana izao satria dia androany no nanatanterahana n'ilay etsika fivoriana tsy ara-potoana zay niarahan'ireo mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ity commune ambony vohitry Mahajanga ity miaraka amin'ny ben'ny tanànany Mahajanga ihany koa nisy ny fanontaniana maromaro vitsivitsy napetraka amin'ny ben'ny tanànany Mahajanga dia raha ny vaovao tonga eto am-pelatanana efa nitondra fanazavana na nanatanteraka n'ilay antsona hoe demande d'explication ny ben'ny tanànany Mahajanga manoloana an'ireo fanontaniana zay napetraka ny mpanolotsaina munisipaly ireo tapitra ny tapany voalohany miatrika ny fivoriana mikaty trano ny rehetra ny mpanolotsaina munisipaly miaraka amin'ny ben'ny tanànany Mahajanga am'izao ora sy fotoana iresahantsika izao tsy azo atrehan'ny mpanao gazety tsy azo ny vahoaka atrehana ihany koa tonga tena toerana avetrany ny mpitandro ny filaminana zay efa tsy lavitra teo tonga tena toerana ry zareo nanaparitaka ny vahoaka zay niodiody sy ny trangana ny janona teo amin'ny manodidina ny ty lapan'ny tanàna ny Mahajanga ity mba hialana amin'ny mety korontana iseho raha ny zava-misy voaray eto am-pelatanana hometsika miandalana eo ihany no mety toy ny vaovao eo amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga sy ny raharaha misy eo amin'ny mpanolotsaina munisipaly sy ny ben'ny tanàna ny Mahajanga Andriatomanga Mokhtar Salim zay ny mikasika niny fa page social manatanteraka etsika social ihany ny eo anivon'ny Jaja group amin'izao fotoana izao midina any anatin'ireny fokotany maro samihafa ireny manao an'izay etsika social izay manaraka izy ireo akaiky ihany koa Aldora Kotorlala taorian'ireo fokotany vitsivitsy efa nitondray ny Jaja group ny fanoloran-tanany dia anjara ny fokotany manjary sosy ny fokotany Marvato abattoir indray no nahazo ny anjarany ny tolakandro ny alarbi fa 1 volana aprily 2024 ampola misa 7 mahery avy ho an'ireo fokotany ireo no nomena azy tamin'ny fotoana io izao rehetra izao no natao mba hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana mety iseho eny anivon'ny fokotany no ny tsy fireta ny jiro eny amin'ireo andrin-jiro ireo niaraka tamin'ny piasa ny jirama mazava ho azy nametaka avy hatrany ireo ampola tiany amin'ny andrin-jiro zay tokony asiana azy nankasitraka izao fietsika izao ireo sefim-pokotany tamin'ny fokotany manjary soa sy ny fokotany Marvato abattoir lasa na izy natanteraka l'abattoir tatotato ka sorantsika reo namana avana tonga nanolotra ireto ampola reto fa fatako nisany fa eo amin'ny 42 ampola dikano tanteraka na tanteraka teto amin'ny fokotany ary misaotra aminareo Jaja group fa raha tsy anareo angamba tsy azava tanànanay fa ela zay maniry hoe iza olona mety anantonanay anampy anay amin'ity fanazavana ty fa ela dia ela zay nareo angamba voalohany nandondona varavarana ato amin'ny fokotanay momba amin'ny fanazavana ka mino zahay fa tsy be resaka atsika zao fa mbola ho avy manetsa be tany manjary soa moa zany adidiko dia zay nisorako anao manokana anaran'ny fokon'olona rehetra ato anatin'ity fokotany ity no isorana ny groupe Jaja. Groupe Jaja io tsy vahiny amin'ny fokotany ity fa zanaka amin'ny fokotany ity ary dia tsy zanaka mihitsy akory ny anadino amin'ny fokotany zany sanatry ny vava fa tsy maintsy atao lohany foana io amin'ny zavatra rehetra tokony atao fa dia mbola makasitraka azy zava-dehibe ty ilaina amin'ny resaka fandriampahalemana zay atao fokotany io moa dia tena tsy ataonay ambany zavatra mihitsy fanazavana ny tanàna ary isorana manokana any Jaja group zany nahita ihany koa zany fijerevana amin'ny fahazavan'ny tanàna zany fa anisany mampiena ihany koa ny resaka momba tsy fandriampahalemana zany fa dia makasitraka anareo makatelina anareo amin'ny anaran'ny fokon'olona eto manjary soa ny tenanay manitsa be mbola ho avo izy anareo manateny zay fa isy any fiaraha-miasa mahomby eo amin'ny Jaja group sy ny fokon'olona eto manjary soa tsy hijanona io nietsika ataon'ny Jaja group eto tapitanàna ny Mahajanga fa hitoy hatrany
ary azo ny anjarany avy ireo fokontany izay mbola tsy nahazo izany. Resaka nataony président fokontany atao amin'ny président ny membre de bureau ny Zaza groupe misy koa zany aza miay zany tsika eo niveau le fokontany ataontsika hoe fatra-tany malandy Tanambosotema ary ny Ambomandamina ankoatran'ireo zay fokontany zay mbola manodidina zay mbola tsy voatsidika tsy ela zany hoavy koa ny anjarantsika zany misy mety tandrify amin'ireo hoe ataoko hoe ampoule zay tokony fa mety asina ampoule satria misy koa zany remarque hita fanjerevana amin'ny situation fokontany sasany mbola tsisy le porte lampe dia mbola misy fandaminana zany iara-miasa amin'ny niveau jirama dia miandry kely atsika dia akoatran'izay mazava loatra misy an'le hoe activité resaka sociale natao mety miditra misehatra fampandrosoana avy hatrany amin'ny resaka fanamboarana zay zavatra mety atao amin'ny voan'ny fokontany fa miandry kely atsika fa tsy hoe lo avy ny anjarantsika. Ny filomboninahitra Andriamatojaja no angadina nanana sy vinahitany izao fanomezana rehetra izao. Fanazavan'ny ampoule zany dia ny ampoule zany avy amin'ny président d'honneur Jaja zany dia natolotra zany ho an'ny fokontany izay nandalovanay teo manjary soa sy laboratoire. Tonga eto moa zahay zany indrindra fa ny tenako vice président Jaja groupe Amazenga eto dia miatrika anareo eto nareo mpanao gazety dia Jaja groupe zany dia miay ara-tsosialy satria zany ary tsy manavaka zany na ara-poko na ara-pinoana na ara-piaviana na ara-politika. Fa Jaja groupe zany dia miasa hatrany ho an'ny mpiaramonina ny mpiray-belona eto amin'ny tanàna ny faritra Boeny na Mahajanga zany. Zay zany nahatonga anay resy lahatra zany tenako indrindra ma vice président zany raha fanantsoina zany dia miara-miasa aminy amin'ireo namako zany izay ao anatin'ny bureau ny Jaja groupe. Tsy manavaka ny fikambanana Jaja groupe fa afaka miara-miasa amin'ny rehetra itoetrany izany amin'ny mpiarabelona aminy sy amin'ireo fokontany rehetra eto tapitanana ny Mahajanga. Oentina eny amin'ny commune ny Belobaka iny ianao atao anatin'ity fanadidina zay rahantsika manaraka ity misy edra olana indray ny ao anivon'ny commune ambanivohitry Belobaka amin'izao fotoana izao fa indrindra ny ao amin'ny bureau ifotony fananantany nisy ny fahavakisany ity bureau ifotony fananantany ity na ny BIF dia mitatitra ny fanadidina mikasika zay ihany koa ny mpanao gazetinay sy manambara ny vaovao misy ny zavatra very nandritry n'izay fahavakisany BIF eny amin'ny commune ambanivohitry Belobaka izay sitraka raharan'izatova. Nisy namaky ny BIF na ny bureau ifotony fananantany ao amin'ny commune ambanivohitry Belobaka very avokoa ireo antotaratasy tokony anaovana tatitra amin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena eto amintsika. Marana ho an'ny vahoakan'ny Belobaka mba ho tony amin'ity fanambarana zay ataoko androany ity. Marina eto fa rehefa hanao impression andreny karatany zay ho atolotra amin'ny fiavian'ny président de la République ny tenanay dia niantso ny conseiller sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra hamoa ny BIF ao amin'ny commune zay adidiako ka teo ampamahana ny varavarana izahay dia natsikatra fa efa nisokatra ny varavarana dia rehefa natao zany ny inventeur avy teo dia tsikatra fa ny ANDB ny BIF mihitsy no tsy ao sy ireo dossier rehetra momba mahakasika ny karatany dia tsy hita dia anisan'izany ny registre de demande ny karatany rehetrarehetra nandritra n'io commune io ny sokatra. Fantatra mazava izay tena antony asy olona nanao izao fihetsika izao raha ny fanazavana azo hatrany fa raha iny andeha hamony BIF iny ireto tompona andraikitra reto ny andro ny omaly no nahatsikaritra izao zavatra izao. Izahay mpanorin-tsaina ny commune Belobaka zay tarivo voalohany dia manao fanambarana ho antsika vahoakan'ny Belobaka indrindra fa atsika ato anatin'ny Mahajanga satria misy ny fahavakisany BIF zay ao Belobaka ary iarahantsika mahafantatra fa efa misy disadisa mikasika BIF io efa nisy nahiditra amponja zay nahazo LP ary mbola misy ny dossier any amin'ny tribunal vao mandeha zao ka
very tao anatin'izany fahavakisana zany ny hainy ny tena ainany bifo ny dossier maloto rehetra tao dia lasany ireo olona reo zany hoe fa mazava ho azy aminay mpanolo-tsaina fa ireo olona zay efa nendriky tsy nendriky endrena moa zany fa voatonona tamin'io raharahan'ny halaka soia sy fangalarana alatany karatany tao no navita io zavatra io. Efa eny am-pelatana ny mpitandro filaminana kosa ny raharaha amin'izao fotoana izao ka efa mandeha ny fanadihadiana maro samihafa ikarohana ny tena olona na havandoza tahaka izao. Vaovao eninivo ny faditseranana kosa indray dia misy ny fomba fiasa vaovao zay antsoina hoe AFE ampiarina eto amin'ny faditseranana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mba ho fanamorana ny fifanakalozana misy eo amin'izany faditseranana malagasy izany. Miatra izy io amin'izao fotoana izao manomboka ampidirina tsikelikely ihany koa amin'ireo faditseranana rehetra zay misy manerana ny Madagasikara. Tombony maro no azo amin'ny fampiasana n'ity AFE ity eto amintsika araka izao fanadihadiana manaraka izao. Misy edra olana ny mpamoaka entana ao amin'ny faditseranana zay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny fahabetsahan'ny fotoana lany zay efa mahatratra 7 andro, ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina ary ny tsy fahamantarana mazava ny vola tokony aloha. Izay indrindra no nampiarana ny AFE eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na ny fifanarahana ho fanamorana ny fifanakalozana amin'ny faditseranana malagasy. Ny AFE zany araka fatatsika dia accord sur la facilitation des échanges izay nisoniavin'ny gouvernement malagasy any amin'ny OMC momba ny ataoko hoe fanalefahana ny fivezivezen'ny entana eny amin'ny frontière na amin'ny fidiran'ny entana io na amin'ny fivoahan'ny entana. Ny tanjon'ny AFE moa zany dia ny fanamahivanana ary ny fanalefahana koa ny vola aloha tsy ny resaka droit de douane ihany fa reo coût rehetrarehetra administratif sy formalité rehetrarehetra zay atao any amin'ny frontière zany dia atao zay analefahana anazy mba hisy zany le fiantraikana any amin'le compétitivité any entreprise na amin'ny importation zany na amin'ny exportation afahany miasa tsara ao anatin'izany fanondranana sy fanafarana entana zany. Mandeha tsikelikely ny fampiarana ny AFE amin'izao fotoana izao aty amin'ny faditseranana malagasy ary tsy ny faditseranana irery ihany anefa no mampiatra izany fa amin'ny mpisehatra rehetra manomboka amin'ny fahatongavan'ny sambo hatramin'ny fivoahan'ny entana ao amin'ny faditseranana. Vokatra andrasana ihany koa ny fanafianganana ny fifanakalozana entana zay misy akony mivantana amin'ny vahoaka. Njo tantely ambaona ny fiainatsika zanak'olombelona amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo havana sy namana fa ny ava-malalanay tonga laza André Etienne Ditsako na itinty zay joueur tao amin'ny Sib sy docker tany amin'ny Poro dia nodimandro omaly alakamisy 12 ny volana April teo amin'ny fahadimapolo taonany. Ny razana dia iaretatory ao an-tranony ao amin'ny mamany kokola ao Andovinjo koa ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Ity no solon'ny fampandrenesana hoy ny vadiny sy ny zanany ireo raitapo aminy ary ny fianakaviana rehetra. Zany amin'ny filazana manjo iny fa ovakitsika zao ihany koa ny mikasika n'ilay appel d'offre zay ao amin'ny technicianao rehefa aveo toizatsika ny vaovao. Avis d'appel d'offres. GSI CCHP cherche un prestataire légalement constitué pour effectuer les travaux suivants. Réhabilitation d'un local à usage de bureau dans le district de Soualal. Veuillez retirer les cahiers de charges à partir de 4 avril 2018 auprès du bureau GSI CCHP 6 au 3e étage, immeuble Niave la Majunga B, ou par email à lantoarsoufandanirin@mg.gsc.com. En copie, Eric rakoutoirniv@mg.gsc.com. Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa no namaranana ny fotoana tamin'ity antoandro ny zoma 17 ny volana April taona 2024 ty
Isaoranantsika rehetra nanaraka an'izany hatramin'ny farany mankasitraka ny teknisiana sy ireo namana mpiara-miasa teto amin'ny radio télé nakay nanampy tamin'ny fanolorana ny vaovao fotoana ametrahako ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray zadiny fa amin'ny valora alina amin'ny ity zoma ity amin'ny valo ny fotoanantsika ao anatin'ilay famelabela raikevitra fandraisana ny vahiny manokana ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Harry Laurent Radjason no vahiny radio télé nakay eto anio amin'ny valora alina anasanatsika rehetra zay veloma tompoko